Nisy zany fivoriana androany tato amin'ny salan'ny bureau permanent izay nataon'ny voamera amin'ny sahanan'ny fanajaliana ny tany ny fivoriana nataonay androany zany dia namorina andreo mpikambana rehetrarehetra antony anankitelo misy ny fivoriana androany dia voalohany indrindra momba ny fitaraina ny olona ary efa misy moa fitoriana maromaro eto am-pelatananay dossier maromaro eto am-pelatananay momba ny afary malagasy. Ao ihany koa moa zany ny fivoriana hoe inona tokony hijerevana ny problema na tany any amin'ny faritany satria misy kosa olom-bavam-bahoaka zany manao izay fitaraina izay dia tsy maintsy izahay ato anatin'ny voamera no mijeren'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka ny résolution tapaka tato anatin'ny fivorian'ny voamera zany ao anatin'ny fanajaliana ny tany dia tapaka zany fa andeha hidin'ireo voamera rehetrarehetra ireo zany ho any amin'ny le olana amina tany izay misy olona 2.3 no mitory izy io dia le any akazo be zany dia hidinany izay arety moa dia tsara manamarika fa ny voamera mihitsy izay no andeha hidinany fa maheno feo foana manko isika tato ato tao amin'ny anao manjery fa adina sy olombavambahoaka anankiray sy olona anankiray no mifampiady any eto am-pelatana ny voamera rehetrarehetra ny atota taratasy noho izany tsy resaka adina olona roa na hoe tsy fankazahoana olona roa izy io fa tena tota taratasy avy amina fitoriana olona maromaro ka izay no mahatonga anay nanapa-kevitra hoe io aloha no atao voalohany avy eo vao mandeha misesy amin'izay ny any amin'ny faritany sy ny momba n'izay dossier rehetrarehetra fa dia efa maromaro aloha ny dossier tonga eto aminay fa izay dossier kosa misy taratasy izay no tena ho ataonay ny fanadihadiana zany momba izay zavatra izay.